ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. fa miravantsika ry havana tratra ity alarobia fa 30 ny volana desambra ity dia ny fahasoavan'ny tompo hitoetra amintsika hatrany. Ny mofinainantsika ry havako ity alarobia ity dia ny boky ny Isaia mpaminany toko 110. Isaia toko 110 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 10. Isaia toko 110 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 10. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary isy solofo mitsimoka eo amin'ny fototry Jesy, ary isy mitrebina avy eo amin'ny fakany, ary ny fanahin'i Jehova hitoetra ho aminy, dia ny fanahy ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahy ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahy ny fahalalana sy ny fahatahorana an' Jehova, ary ho anitra kasitrahana amin'ny fahatahorana an' Jehova. Ka tsy tsara araka ny hitany masony izy, na hampiaika araka ny reniny sofiny, fa ho tsarainy amin'ny fahamarinana ny malahelo, ary omeny rary ny mpandefitra amin'ny tany, hamely ny tany amin'ny tsorakazony vavany izy, ary ny fofinainy molony no hamonoana ny ratsy fanahy. Fahamarinana no fisikinany, ary fanahy mahatoky no fekibony, ary ny ambodia hiara-mitoetra amin'ny zanak'ondry, ny leoparda hiara-mandry amin'ny zanak'osy, ary ny zanak'omby sy ny liona tanora sy ny ombikely mifaly iray toerana, ary ny zazakely no iraokazy, ary ny omby vavy sy ny bera hiara-komana, ny zanany hiara-mandry, ary ny liona hihina amin'ny lolo tahaka ny omby. Ny zaza minono ilalao amin'ny lavaky ny vipera, ary ny zaza mitsaha minono hanintsitra ny tanany ao amin'ny lavaky ny mena rano, ary tsy handratra na hanimba eran'ny tendrombohitra masina izy, fa ny tany ho enika ny fahalalan'i Jehova tahaka ny anarona ny rano ny fanamban'ny ranomasina. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Isaia toko 110 ry havana dia milaza ny famonjena ataon'ilay solofony Jesy. Solofo na lay tsimoka, avy amin'ny fototry Jesy. Ny soramandry ery ambony dia manao hoe solofony Davida. Dika teny izay soramandry moa dia teny anampo tateo ry. Fa tsy Davida mihitsy no notonoany Isaia mpaminany eto, fa Jesy. Solofony Jesy ozy, zany hoe ny rainy Davida. Sy ny teneny hoe taranaka Davida, efa heviteny ny ataon'ilay mpanao nanohatra ilay soramandry satria teny nampiana tateoriana dia nataony hoe solofony Davida zany io. Tsy ry havako malala, misy dikany ny antony tsy nitenenany Isaia mpaminany any Jesy, any Davida, fa Jesy ny tonony. Ny antony dia izao, antony ara-tsy ohatra ara-potikevitra mihitsy. Davida, Andriamanitra raha ohatra ka nanomana ny amonjena izao tontolo izao, dia nifidy firenena izy, nifidy olona izy, nanomboka io fifidianana io, nanomboka tany amin'ny Abela, namakivaky antantaran'ny Noa valy-mianaka. Noa valy-mianaka izay any sisa olo marina, ilay maha olo marina azy eo dia ny hoe izy nahatoky an'Andriamanitra nino. Fa raha tena jerena angety izao afaka malala, ny mpiarabelona tamin'ny Noa dia tsy olombelona tahaka ny Noa tsony. Fa hoy ny filazan'ny boky Genesisy azy hoe tonga tetỳ ambonin'ny tany reo anjely nareo zanak'Andriamanitra, tsy hafa zany fa reo anjely navarina, reo anjely navarina avy tany an-danitra ka ny fanambady tamin'ny zanak'olombelona hoe bokin'ny Genesisy ka tsy nakasitrahan'Andriamanitra. Ny nahatonga ny fahalitoana sy ny faharatsiana ka ny tenenan'ny tompony hoe tsy mba hanapaka ao am-pon'ny olona intsony mihitsy ny teniko.
na ny fanahiko de satria isatana lay anjelin'lay ratsy anjelin'ny ratsy niditra tetỳ ambonin'ny tany de hoe ny bokyny Genesis amin'ny fomba nazahoan'ny olona azy tamin'izany fotoana zany hoe ny fanambady tamin'ireo de nanimba lay voary nanimba lay olombelona mahendrika Andriamanitra fa niany sisa olombelona pur na tsisy fangarony tsy ny fanambady tamin'ireo na tsy ny fangaro tao raha amin'izay nazahoan'ny amin'ny bokyny Genesis azy hoe tsy ny fangaro tamin'ireo anjelin'ny maizina fakio tsara amin'ny bokyny Genesis de Noa any zany de efa nanoman'Andriamanitra ny amonjenany olona ary tonga tao amin'ny Abrahama ary tonga ty amin'ny Davida raha jangena tsara ny tetiaran'i Jesosy de mahita isika fa voatanisao Davida zanak' Jese fa raha toa ka mahita isika rehefa komanana de zao jerena mihitsy lay andininy eo manao hoe hoy izy manao hoe ary solofo mitsimoka zany hoe efa hazo toy ny efa maty mihitsy le hazo kanjo io fa nisy nitsimoka tapoka zay le sara sehoan'ny Isaia 40 toy ny hazo efa maty mihitsy fa nahoana no efa maty satria ry avako malala de zao Davida ny taranak'i Davida nge mpanjaka fa nisy fotoana ny taranak'i Davida efa ntenenin'ny tompo izay tsy bokyny tantara hitatsika ny tantaran'ny Joakima sy Joakina bokyny Jeremia mpaminany Joakima izay nanao ny ratsy toy mason'Andriamanitra taranak'i Davida io mpanjaka io ny zanany azy nataony sorona tezitra tamin'ny Joakima Andriamanitra ary miteny manao hoe zay no izy tapotra eo aminao mandimby an'i Davida tapotra eo aminao ary Joakina zanak'i Joakima fakio tsara ny bokyny Jeremia mpanady teto 2 dia tapotra treo na Joakina zanakao aza izy matsy ny Joakima de zao tsy hitondra fanjakana aritra de ny farana treo baby tany Babilôna ny zanak'Israely ary rehefa niverina avy tany Babilôna izy de fantatsika fa tsisy mpanjaka tahaka ny Davida itsony na taranak'i Davida zany hoe de zao io fa toy nitondra ozony toy ny vaozony tsisy mpanjaka itsony inge ary amin'ny andron'i Jesosy aza de Heroda izay tsy taranak'i Davida mihitsy tsy avy amin'ny mpianakavin'i Davida mihitsy Heroda fa avy amin'ny fokony Edomita ny mpanjalo lasa nitondra ny soratena nanapetraky ny Romana ho mpanjakan'ny Jiosy zany le avako malala raha miteny eto isolofo de milaza mihitsy manao hoe misy zavatra tsy everina hitranga mihitsy tsy apozina hitranga itsony nefa hitranga de avako malala amin'ity Isaia 40 ty zany raha mamaky ity isika de izao ny ao an-tsaina ry havako ty ny tombo ao an-tsainao de zao manao hoe mahay mampisiny tsy misy Andriamanitra rehefa planiny zany rehefa planin'Andriamanitra ny zavatra rehetra de mahay mampisiny tsy misy Andriamanitra tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra hoy Jesosy tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra ho Paoly ary eto de mampitsangana ny maty Jesosy Andriamanitra efa hazo efa toy ny hazo efa maty fa io fa misy tsimoka indray avako malala ny Krismasy de izao zay ny Andriamanitra ao asehony Krismasy mamelona amin'ny maty rehefa sitrapon'Andriamanitra ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra mano de manangana ny maty ary hain'Andriamanitra ny mampisy ny tsy misy hain'Andriamanitra mampody ny ranomasy ho fifaliana hain'Andriamanitra mampisy ny zavatra tsy azotsika hoeritreretana fa vitan'Andriamanitra rehefa planin'Andriamanitra zay no asehony Isaia 40 zay no asehony Krismasy ry avako malala ary dia tonga lay solofony Jesosy io avy amin'ny taranak'i Jese tahaka ny Davida tonga lay solofony Jese ary rehefa tonga lay solofony Jese de i Jesosy io de inona no ampiavaka azy ny ampiavaka azy de zao ho tarihy ny fanahin'Andriamanitra izy ny fanahin'Andriamanitra no ao anatiny lay
nampiavaka ny avako malala an Jesoa tamin'ireo taranaka maro samihafa teo alohany taranaka Jese io zany tahaka ny Davida de izao endry reo fa tsy nanana reo toetra manokana be dehibe reo le teneny manao hoe de manana ny fanahiny fahendreny izy fanahiny fahazavan-tsaina izy fanahiny fanoratsaina izy zany rehetra zany de hitanao tao am Jesoa hita ao am Jesoa ary zany rehetra zany de hita ao am'izay rehetra mino am Jesoa koa nazava le maka ny epistilo an Jakoba manao hoe ho an'izay tsy manana fahendrena de mangata fahendrena ary eto ry avako malala lay solofony Jese lay Jesosy Kristy tompotonga Krismasy manana manana izany fanamasina zany teo amin'ny fanomponan'Andriamanitra ta mahazanak'Andriamanitra azy ny toerany fanan'Andriamanitra ary zany Jesosy zany koa no efa namela ny fanahiny amintsika ka mahatonga atsika manam-pahendrena. Ny fiainana kristiana zany rehefa malala dia izao fiainana miaraka amin'ny Jesosy anefa fiainana miaraka amin'ny Jesosy zay ahatsapatsika fa ny fanan'Andriamanitra no mitarika atsika ho an'izay rehetra mino an Jesosy dia hitoerany fanan'Andriamanitra izy. Otsika manao hoe rehefa tonga ny Krismasy dia ilay Andriamanitra izay tompontsika io raha iny Jesosy dia mahavita ny zavatra rehetra araka ny planiny ka nomeny antsika ny zanany nomeny ny zanany tonga olombelona mba hahatonga atsika hanana ny fanan'Andriamanitra mba hahatonga atsika hitoera ny fanamasina ka hanana fahendrena hanana fahaiza manavaka ny tsara sy ny ratsy ao afaka ho mpampahery hanana ny fahalalana momba an'Andriamanitra zany rehetra zany dia vokatry ny asan'ny fanamasina ty anatintsika tsy tonga ho azy io fanamasina io raha tsy mandray an Jesosy tsika fa ny faharoa dia zao rehefa ko malala rehefa tonga ilay solofony Jesy tonga zany Jesosy dia inona no hitranga anova ny fiarahamonina izy anova ny fiarahamoniny Jesosy ho an'izay rehetra mandray an Jesosy dia miova ny fiainana ho an'izay rehetra fiarahamonina misy an Jesosy dia fiarahamonina miova fenitra marina loatra fa Krismasy sika roa arivo taona teo ina dia raha maha-olombelona dia aiza no zany aiza koa zay misy hoe zazakely milalao amin'ny lavaky ny vipera aiza koa dia misy hoe liona zaza mitsaminony dia afaka hipetraka eo amin'ny lavaky ny mena rano aiza koa dia misy hoe ny liona indray lasa végétarien lasa ihinam-bilona aiza ny misy an'izany raha jerena maha-olombelona fa sika tsara tsaina fa tsy adalako ro zay ampaminany fa fantatry zay atsara ny teniteneniny fa inona ny dikan'io fiovana amin'ny asany ny fandraisan'ny olona an Jesosy ny fahatongavan'ilay Jesosy dia izao fiovana tsy azo eritreretina mihitsy inona ilay fiovana tonga ny fandriampahalemana na dia ny fahavalo azy tonga miavana ny mpifandrafy tonga miavana ary ery Isaia mpaminany dia mbola manafatra manao hoe ary dia ny famaky sy ny lefina sy ny fedina dia anjara atao fangady anjara atao fitaovam-pamokarana no ny amin'izy no ny amin'ny Jesosy tava magnana ny avako malala ny Krismasy na ny fandraisanao an Jesosy tsy mahatonga anao fahendrena ihany ho an'ny tenanao fa manova ny fiarahamonina mihitsy koa raha fiarahamonina misy an Jesosy ka ny kristianina rehetra mandray mpino olona rehetra mandray an Jesosy kanefa amin'izao taona ny faran'izao tsy afaka hiarahamonina fa hifandrafy dia tokony eritreritra rehefa malala nandray an Jesosy ary ianao tamin'ny Krismasy nandray an'ilay solofony Jesy ary mahafantatra va ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra atao ahasambatra anao vitan'Andriamanitra ho anao ny zavatra rehetra raha mifanaraka amin'ny planiny sy ny sitrapony fa inona no andrasana aminao toy ny filaza Isaia azy manao hoe ny andro diange raha hitoetra amin'ny zanak'ondry ny leoparda iaramandry amin'ny zanak'osy mandehana ry avako malala mandehana dikan'izany mindana mivoy fandriampahalemana mandehana mivoy fiadanana
mandehana mamela ny eloky ny namanao am'izao taona ny faran'izao zany izy ta Isaia 1:10 ty de miantso manao antsoavo fiovana ao anatin'ny fifandraisan'ny fiarahamonina tsy fiarahamonina mpifandrafy tsy fiarahamonina mifamono tsy fiarahamonina mifanara-baraka sy mifanenjika zay no hitsena ny taona vaovao fa fiarahamonina anjakan'ny fandriampahalemana tonga ny fandriampahalemana tsy ray fandriampahalemana vokatry ny asan'ny olombelona na fifandeferan'ny olombelona na kajikajy olombelona fa fandeferana vokatry ny fandraisana lay solofony Jesosy lay Jesosy velona ny fandraisana izay inona ampiarana zany rehefa malala am'izao taona faran'izao anao mihaino zao mofinainy zao dana mamela magnana fotoana ianareo mialakavy kely eo tokantranao alohan'ny faranany taona rapitso de ny hoe ndaotsika anokana fotoana raha nisy napalahelo aleo avaliny ty taona ty zany tsy olombelona fe olombelona ianao fa olombelona mpanota koa olombelona mety mba natafotoana ny hafa olombelona mba mety nahasorena ny hafa de zao mahaiza mamela zay indika ny teny hoe ilay tsy lofony Jesosy de anova ny fiarahamonina anova ny fiarahamonina feny fifandrafiana sy fahampitehana zany rehefa malala raha itsena ny taona vaovao ianao de zao avy alao ny eloko sy rehetra nanota taminao aza mitondra lahelo mamakivaky ny taona ho avy mafy ny zavatra iainana tamin'ity taona ity fa izao mahaiza mamela fa ny farany rehefa malala de zao raha vitanao zany ary tokony ataontsika mihitsy de izao omeny rariny ny mpandefitra amin'ny tany zany hoe lay solofony Jesosy nyraisinao tamin'ny krismasy nanomenao ny fanahy ary mitaonanao ahay hamela mitaonanao ho fitaovan'ny fandriampahalemana sy ny fiadanana izy miantoka anao izy mamelona anao ary izy manao hoe izy no amonjy sy anomeny rariny ho anao vavaksika tompo misaotra anao zahay fa am'izao taona mifarana izao de niafatra Isaia mpaminany milaza fa tonga ho anay Jesosy tonga ahafahanay mandray ny fanahy masina ka hanananay fahendrena tonga ahafahanay manova zavatra satria nanova ny fiarahamonina ianao Jesosy de nanovanay olom-baovao de ampianazy ray tompo amaha olom-baovao anay hitondra fiadanana sy fandriampahalemana manodidina anay fa tsy fikitranana ianao tsy fiadinana eo aminao fa fitiavana manome toky anay ianao tompo fa manome rariny io anay ho an'ny mpandefitra de mivavaka zay Jesosy omeo anay ny fahendrem-panahy vokatry ny fanahinao masina amin'ity taona faran'ity raha misy zavatra napalahelo anao hifona anay ary misy zavatra napalahelo ny namanay hifona anay ary misy zavatra nataony hafa taminay avelanay satria nitaona anay ianao amin'ny alalan'ny fanahinao masina hanova hiova handray fiainam-baovao de taio ny fiainanay Jesosy ho fiainan'ny fiadanana ho fiainan'ny fifaliana noho ny famindramponao aminahinao Jesosy Kristy mpamonjy amen